tompolasy tompovavy isesehiny no manitra voninkazo sa isika manatrikely no manitra voankazo no toa dia manitra andrina izato trano tsy atompola tsy atompovavy tsy isesehiny no manitra voninkazo na isika no manitra voankazo fa ny fitiavana no lehibe indrindra ka mahamanitra izato trano amin'ny alalan'izany teny izany no niarabako antsika tonga marobe manatrika izao fotoana izao tompolasy tompovavy andro ray lehibe manatantara ihany koa ny androandroany ary isaorana nareo na fohy fotoana na fohy andro ka hoasaina anaraka izany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia nitelako Mikael izay mianadahy miaraka amina soatra no faly manolotra izany fotoana izany miaraka aminareo mankasitraka tompola mankatena tompovavy eny amin'ny tompolasy tompovavy tsy kely nasesiky ny tahotra isika na lehibe nasesiky ny enatra fa tonga eto isika nasesiky izany fitiavana izany na dia olona iray no mahatafavory antsika rehetrreto dia ilay olona nanokatra sy namorona izao initiative pour l'émergence de Madagascar zao ka raha vonina isika andray azy dia mampitsakanana tompolasy tompovavy angalana tena marehetrrehetra ho andraisantsika tena tofio Andry Nirina Rajoelina Fandrosoana kosa no tsy miaraka amin'ny fandriampahalemana dia zava-poana izany nanatapa-kevitra any Andriamatofilo ny Andry Rajoelina natafavory antsika eto androany ka tsy hivera vady mahay mandia aho fa ao ny sandrony ilaza azy koa tsy ilaza ihany koa ao ny aompon'ny Andriamatofilo nanorona ny Andry Rajoelina fa eto izy afaka maneho izany heviny izany koa raha vonina aritsika dia tsy andry ela intsony tompolasy tompovavy fa amin'ny alalan'ny tehaka marevindrevitra sy ao am-pitsaganana no andraisantsika sy anasantsika fananjana ny Andriamatofilo ny Andry Nirina Rajoelina miakatra aneho izany enta-efa-polo ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny fananjanatsika izany Ampifamina sy ampitiavana no iarabanana rehetrarehetra manatrika itony. Ao ianareo mifidy rehetra izay tongeto. Ianareo manamboninahitra isatsikajy sy vily sy miaramila. Tompolasy sy tompovavy. Atolotry ny araba ao anareo rehetra manatrika itony. Tsy ho avahana toy ny ketsy fa atao bantokana ka iray ihany takany volo koa araba tompola finaritra tompovavy. Ny voalohanteny dia ny fisaorana sy ny fankentalemana atsika rehetrarehetra tonga manatrika izao fotoana izao na ny avolavitra izany na ny eto an-toerana. Nasesiky ny fitiavana tokoa ianareo ary tsapaka fa miandrandra pitarika miatrandra filoham-pirenena afaka hiaro ny vahoaka malagasy. Tsapaka mantsy ary tsy keniny saiko ny hoe amin'izao andro vanim-potoana hiainantsika izao noa mandry
Andiranantsy ny ankamaroany vahoaka malagasy na an-tanan-dehibe io na ambanivohitra. Manjaka tanteraka ny tsy fandriampahalemana manerana ny nosy. Izany fijaliana izany dia anisan'ny mampikaikika ny ankamaroany vahoaka malagasy ankehitriny. Miaina ao anatin'ny tahotra, ny asan'ny zolahy, ny asan'ny mpampiorovo, ny asan'ny mpakakeriny, ny asan-dahalo dia iainany ny vahoaka malagasy isan'andro isan'andro. Nefa tsy misy fampandrosoana afaka irindra sy mipetraka eto Madagasikara raha tsy mahandro fahalemana tanteraka ny firenena. Izay indrindra no antony anaovana an'ity conférence sur la sécurité et défense ity, na nidinika momba ny fandriampahalemana sy ny fiarovana ity, mba hitondrana vahaolana maritra, mba andro fahalemana ny firenentsika. Hofoanantsika ny asan-dahalo, ho avatsitsika fitaovana manara-penitra sy moderna ny mpitandro ny filaminana, ary ho amafisitsika ny fiofanana, ho atevenina ny fampitaovana ireo mpitandro ny filaminana manerana ny Madagasikara. Izany no antony nanasako ireo vahiny marobe avy any ivelany na spesialista isaky ny na expert isaky ny sikajy nasa misy anisy tsirairay avy koa. Ny mpandrarà ankehitriny dia matahotra ny ainy satria manjaka ny fakana-keriny, ary tsy mifidy itsolo izany fa na niteratany vahiny na niteratany malagasy dia efa misy makan-keriny avokoa amin'izao fotoana iresantsika izao. Betsaka ny fanontaniana apetraka ny vahoaka malagasy ankehitriny noho izany, ny hoe mbola azo everina ve ny ampiverina ny fandriampahalemana? Mbola azo everina ve ny siny filaminana sy ny fampandrosoana maharitra? Mbola azo everina ve ny fiarovana ny malagasy sy ny fananana? Mbola azo everina ve ny hoe raha misy manafika ny tanàna iray na ny tokantrano iray dia ho tonga hiaro azo ireo ny mpitandro ny filaminana? Za dia mametraka amin'ny fanamby aminareo fa ny zavatra tsy vita ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby hatrizay, ny tsy ny fahafahana miaro ny vahoaka sy ny fananana, velonaminy ihany ataoko, fa za dia ho filoham-pirenena hiaro ny vahoaka malagasy, hiaro ny fananany vahoaka malagasy. Fotoanany miasa izao fa tsy fotoanany kabary intsony. Ny olona mampanantena fa tsy manatanteraka dia manao kabary ambony vavady. Tsy niandry akory aho hoe ho filoham-pirenena vo andeha hiasa na hitondra vahaolana, fa na dia mbola candidat aza ny tenako, na mbola tamin'izaho mbola tsy candidat aza dia efa namorona initiative pour l'émergence de Madagascar, satria tsapako fa mila filoham-pirenena tsy hitandrazana ny Madagasikara, mila filoham-pirenena nioany Madagasikara, mila filoham-pirenena manana vina ary indrindra manana mpiara-miasa matianina i Madagasikara. Ny tanjona apetratsika dia ny ampandroso aingana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy, koa eo am-pelantanantsika no avy ny taranaka faramandimby ary adiditsika mitondra vahaolana mba ahafahana manova ny tantaran'ny Madagasikara. Maro ireo olona avy any ivelany hoy aho zay tongeto, fa amin'izay indrindra isan'ny tonga nasaiko teto manokana mihitsy ny manampaizana manokana ao anatin'ny orinasa iray izay mikirakira ny puce zay ho ampiasaina amin'ireny omby ireny mba anafoanana ny asan-dahalo sy ny omby very. Za dia velorano natoko amin'ny vahoaka malagasy fa raha 70 000 eo ny omby very nandritra ny taona 7 sy 4 arivo
ho hitatsika ny tarimarika fa ao anatin'ny roa taona dia ataontsika miena 500 isanjato na farafahakeliny any amin'ny 35 000 any ny very eto Madagasikara. Ary ahenantsika foana zany isa-taona raha ny zavatra nodiniana, raha ny vahaolana hoentina dia hoy mantsinareo hoe matokisy ianareo fa niomana. Ary ny olona hafa izay milaza hoe hanavitra ny Madagasikara tsy manana ny tetikasa izay hoentin'ny IEM na l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Mila olona mpitarika ny malagasy, mpitarika izay manana viny afaka mampitambatra ny vahoaka malagasy iray manontolo. Za dia filoham-pirenena, ho filohan'ny malagasy iray manontolo, ny anavaratra ka hatrany atsimo, ny anandrefana ka hatrany atsinanana. Ho borifotsika zany, ary efa miborifotsika fa ho filohan'ny malagasy tsy manavakavaka na mirabeaka. Izany ndrindra no ho ataontsika betsaka mantsy ny manefo fa ny raharaham-pirenena tsy afaka atao anatin'ny fanesoana. Hoe asiana pusy ny omby dia afaka telefonena aveo raharaham-pirenena izy ity zareo. Rehefa tsy manana vahaolana nareo dia aleo mangina fa aleo anaovanay azy, aleo hoentin'ny tanora ny firenena dia hitanareo ny pusy atao anatin'ny omby tsy afaka telefonena fa olo-kafa ny azonareo atsony. Raha ohatra nareo ka rehefa tonga filohan'ny repoblika Andry Rajoelina atsovy izy fa izy ihany ny afaka anavika nareo. Raha resaka antsoantso no atao dia mino arehako ny antsoantson'ny vahoaka malagasy, eniko ny tomany sy ny taraina ny vahoaka malagasy, ny akamaroan'ny vahoaka malagasy hoe président Rajoelina fonjeo Madagasikara. Dia hoy amantsyan'izy ireo hoe atsoy atsy amin'ny pusy fa ity aho anavitra nareo, anavitra malagasy populasion. Raha iverenantsika le resaka pusy teo dia eto mba miantso kely j'appelle Monsieur Serge Gautran à vous lever s'il vous plaît. Asitsika tehaka mafy be c'est Serge Gautran qui est le spécialiste aussi bien. C'est un expert qui puisse nous accompagner dans son expérience sur l'utilité et l'efficacité de la solution que nous allons proposer afin que nous puissions justement mettre en place ce programme pour lutter contre l'insécurité et les vols des élus à Madagascar. Maintenant, j'invite également Monsieur Assaf Yarif. Zaya, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Ismo Assaf Yarif. Zaya, major général israélien, ancien directeur en Simbed. Merci, Monsieur Assaf Yarif. Zaya Tungit, Zan Simbed Zan, Yanisani Taptsklouva, Nani. Fiarovana israeliana matanjaka indrindra anampy atsika, anampy an'i Madagasikara mitondra vahaolana amin'ny fiarovana ny sistany sy ny fiarovana ny olona sy ny fananany ary ametraka stratégie mba ametraka ny resaka momba ny sécurité sy ny défense eto Madagascar. J'appelle également Dominique Duval, ancien directeur du programme de la police en France, à s'y voter à m'appeler. Il y a également Philippe Coste, s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever, qui est expert en défense nationale. Merci. Serge Gautran,
spécialiste du dispositif qui était déjà parmi nous. Mianskoa ani Imbika Irlaz, c'est magistrat, directeur en formation ani satria dia vaolana amin'ny fandripalemana dia iraisantsika rehetra na mitandro ny filaminana na ny mpizara na ny vahoaka malagasy na ny dina izay mipetraka eny anivon'ny faritra manerana ny Madagasikara ireny. Eto magataka ihany koa général de division Voangy andria Mananinarivo mba hitsangana ihany koa izay anisan'ny paray teny le général de division humaine Raslofo, le général de brigade aérien Justin Tanzara, le contrôleur général de police Martin Rassami Arnarivundi. Rizaro Rosa no Yaraka Itafa si itinky amitsika eto ny vaolana zay atolotritsika mba hisiny ny fahadipalemana eto anivon'ny firenena. Masina tangaza, sola tokola, makasika